Pejim-baovao hafa indray kosa maro ireo asa miandry ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Benjamin Ramanantsoa. Ho azy dia zava-dehibe ny sy ny firaisan-kina sy ny fandrindrana tsara ny asa eo anivon'ny gouvernemanta fanadihadiana nentin'ny Claudia Rasolson. Andraikitra lehibe no iantsoroan'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta izay tokony miantoka ihany koa ny fandrindrana ny asa sy ny firaisan-kina eo anivon'ny gouvernemanta. Ho an'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izay vao nandray ny toerany dia zava-dehibe ny isinin'izany firaisan-kina izany. Rehefa ao anatina gouvernemanta anankiray dia ny zavatra lehibe indrindra dia ny cohérence des actions iarahana samy ministre. Ankoatran'izay koa dia tsy maintsy mipetraka tsara koa ny solidarité gouvernementale. Asa goavana raha ny voalazany no miandry indrindra noho ny fisian'ny fionana an-tampon'ny COMESA sy ny francophonie eto amintsika. Betsaka ny miandry amin'ity na tsy resanana fotsiny ary mikasika ny resan'ny firenentsika andeo fionana tampony tahaka nen'ny assemblée parlementaire francophone zany na nen'ny COMESA zany na ny sommet des chefs d'état de la francophonie. Eo koa anefa ny miandry amin'ny fanafotsana n'ireo ezaka rehetrarehetra tahaka ny fanitarana n'ireo seranam-piaramanidina na nosy be zany na ivato mba ahafahana miatrika andrany fandraisana an'izany fionana tampony maro dia maro zany. Ireo ihany koa ireo sehatrasika eny anivon'ny seranasambo ary mangany fotsiny ny mikasika ny transport fluvial sy ny transport terrestre ary indrindra eny anivon'ny lalamby. Tsy vaovao amin'ny ministra Benjamin Ramanantsoa moa ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro satria dia efa ministra teo anivon'izany departemanta izany ny tenany roa taona laza izay.